Sotranao Jesosy Tompo, no ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola afaka indray aho izara ny atsaranao. Anambara ny fampitandremanao Jesosy ho amin'ny vahoakanao. Jesosy, tianao tokoa izahay ary tena sarobidy eo anatrehanao ny fanahinay tsiraray avy Jesosy. Manajanao, mankalazanao, manandratra anao Jesosy. Misandrata Jesosy, misandrata relay avo indrindra satria ianao no Andriamanitray. Jesosy, mangataka ny fanahy masinao aho hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka anao koa fanahy masino hikasika ny olona tsiraray avy, anova ny olona tsiraray avy, satria raha tsy miova izahay dia fahaverezana mandrakizay no miandry anay. Ka dia mbola misy ny fotoana dia miangavy ianao fanahy masina hikasika anay tsiraray avy. Tompo, rakofy ny ranao ny fijoroana vavolombelona rehetra izay nomenao Jesosy, satria anao dia manambara ny zava-miafina izay tsy fantatray avy amin'ny alalan'ny fanahy masinao. Ka misaotra Jesosy ny amin'ny famindrampo lehibe izay mbola omenao anay ny tombonandro ahavelomanay tsiraray avy. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'ny alalan'izao video izao. Ry havana, momba ny amin'ny telefona ny nofy fampitandremana izay naseho an'i Tompo ahy ho ambarako aminao. Zany hoe nampitandrina ahy ny Tompo ny amin'ny fomba fampiasana ny telefona portable izany, dia nasain'ny fanahy masina ampitandrina anao koa aho, satria everiko fa ho ahy irery ny nofy naseho an'i Tompo tamiko. Kanefany nampafantatray ny fanahy masina fa mila zaraiko amin'ny olona eran-tany satria isika tsiraray avy no mila mitandrina ny amin'ny fampiasana ny telefona portable. Ry havana, intelo no nampanofy ahy ny Tompo. Tamin'ny volana Marsa, ny zoma fa 9 ny volana Marsa lasa teo 2022 ifoany asabotsy maraina, dia nampanofy ahy Jesosy momba ny amin'ny telefona, fa tsy takatro zany hoe momba ny amin'ny telefona no tiany Tompo naseho amiko tamin'izay nofy izay, satria rehefa mampiseho nofy ny Tompo dia indraindray ataony tahaka ny ao anaty baiboly dia indraindray parabola no aseho an'i Tompo, zany hoe fanoharana. Dia ny 15 volana ity, volana avrila ity sy ny 11 volana avrila ity dia mbola nampanofy ahy Jesosy fa tena nasehony mihitsy hoe telefona, satria tsy nazava tamiko tsara ilay nofy nasehony tamiko ny volana Marsa lasa teo. Ry havana, andray ten'Andriamanitra roa aloha izaho ovakiko amin'izay ahafantarantsika tsara hoe inona no tiany Tompo ampitandremana antsika, satria ny tenin'Andriamanitra izay nomeny dia anamarina ny foana ny nofy na ny fahitana na ny teny izay omeny andavanandro. Ka ovakintsika ireo tenin'Andriamanitra anankiroa ireo alohany hitantarako ny nofy izay naseho an'i Tompo tamiko. Ao amin'ny ohabolana 9 ny andininy 520. Ovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo ny hafarany dia lalana mivarina any amin'ny fahafatesana. Amen.
Ho raisitsika koa ny ao amin'ny Timoty voalohany 4:9 ny andininy 7 ihany. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy ahatondra na inona rehefa miala. Amen. Ry havana, ny nofy izay naseho an Jesosy tamiko ny 29 ny volana Marsa lasa teo ifoa ny 17 ny asabotsy volana Marsa 2022 lasa teo. Nanofy aho hoe nitrotro zazakely teto tanako. Izany hoe ohatrana zazakely voateraka izany ny fahitako anazy teo amin'ny tanako. Raha mahita ianao ohatra ny pozina reny mitrotro zaza reny zany no naseho an-tompo ahy tao anatin'ny nofy. Dia ny zavatra nampivarahontsana ahy tao anatin'io nofy io ilay zazakely teo an-tanako dia tapaka ny lohany. Zany hoe zazakely zany io zaza io. Dia ilay izy zany misaraka amin'ilay vatany ny lohany. Nefany ao anatin'ilay nofy ahako dia miaro be, sy tena hoe mitana mafy an'ilay zazakely zany trotroko eo an-tanako dia arovako be zany le izy dia sady mandeha ako no mitrotro an'io zaza io zany. Zany hoe eo amiko foana zany ilay zazakely io. Zay zany no naseho an-tompo tanatin'ilay nofy. Nefany ilay izy efa tapadoa ary efa maty zany. Dia mijery an'ilay izy foana zany sady mamindra. Dia noho aveo very lalana ako, tsy hitako intsony ny lalana tokony alehako. Tsy hitako intsony hoe aiza no tokony alehako. Ny amariniko kely aloha dia olona efa be taona izahako. Zany hoe tsy ao anatin'ny taona iteraka intsony. Ny zanako efa lehibe avokoa. Somantsy misy ny mieritreritra hoe zany nofy zany miteny zazakely voateraka dia ho faty le zaza. Tsy atompoko satria efa tsy ao anatin'ny taona iterahana intsony ahako. Dia ho toizako ny nofy naseho an Jesosy ary ny fanambarana zay tiany anovanantsika ny amin'ny telefônina. Dia hoy teo hoe mijery an'ilay zazakely teo an-tanako foana ako ary arovako be ilay izy nefany efa tapadoa ary ny lalana alehako zany tsy hitako akory. Fa mitanan'io amin'ny tanako anankiroa zany dia miondrika mijery foana an'ilay izy. Tao anaty nofy zany dia eny an-dalana ako dia tsy hitako intsony ny lalana nalehako fa very tanteraka ako. Io nofy io ry havana araka ny teneniko teo tamin'ny volana Marsa. Fa tonga dia nazavain'ny Tompo ilay nofy. Ny Tompo nanambara tamiko hoe ny telefôninanao io no ahavery anao satria toy ny zaza ny fitondrasanao ny telefôninanao. Ry havana, ny telefônina dia amin'ny tanantsika foana. Ary ny telefônina ndraindray anaty paosy. Ndraindray misy ny olona tsy tafasaraka mihitsy ny amin'ny telefônina na de 24/24 ary. Izay no natonga Tompo nananatra. Satria ry havana tamin'ity volana ity araka ny teneniko teo dia mbola nampanofy ahy Jesosy fa tsy hiditra lalina amin'ilay nofy ahako. Fa ny nofy naseho an-tamiko dia naseho any mihitsy tamin'ny ireo andro anankiroa ireo volana avrila ity zany ny 5 avrila sy ny 11 avrila divaraina zany io naseho an-tompo ahy mihitsy tao anaty nofy fa tena telefônina ny teny an-tanako. Ary ny anankiray tamin'ny nofy io dia za mitady nimero ana olona asan'Andriamanitra daholo nefa n'io fa tsy mety nahita n'ilay nimero ahako.
dia ny anankiray indray nanofy ahako fa very ny telefonako dia nitomany be hoe very ny telefonako. Dia izay no natonga ny fanahy masina no nyteny tamiko hoe mila mizara izao fijoroana vavolombelona izao satria matona very ny tompo tamiko intelo momba ny amin'ny telefona dia ho marobe ny olona ho very ny amin'ny fomba fampiasana ny telefona. Ry havana, tamin'ny nofy tamin'ny volana marsa io hoy aho teo dia tena tsitako ny lalana izay nalehako, ary ilay zaza mena vava teo an-tanako ilay tapadoa nampafantary ny fanahy masina tamiko fa zavatra maty ny telefona, ho fahafatesana ho antsika ny telefona satria zavatra maty, zavatra tsy miaina ny telefona, nefa ny sika mandany ora maro amin'ny telefona. Ny telefona koa, ny telefonako portable koa dia fampiasako amin'ny asan'Andriamanitra, izany hoe biraoako. Io zany no birao anaovako ny asan'Andriamanitra satria tompoko ao anatin'ny telefona ako no miresaka amin'ny olona maro eran'izao tontolo izao amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny fampaherezana. Ary ao ihany koa ako no manao video, ary ao ihany koa ako no mijery fampaherezana ny hafa koa na ny hira izay androsoko koa amin'ny asan'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny telefona ihany koa no ivoriako miaraka amin'ny olona vitsy izay miara-vavaka aminay ny amin'ny asabotsy alina amin'ny asan'Andriamanitra izany fiaraha-mivavaka. Dia ny telefonako zany dia nampahafantariny fanahy masina tamiko mihitsy fa birao, izany hoe misy ny ora anidiana an'io birao io. Isika tsiraray avy dia tokony ho izay mihitsy koa. Izay zany no tiany fanahy masina ho tanterahantsika hoe tonga ny lera anidiana ny telefona dia idiana ny telefona, dia miaona amin'ny Jesosy satria raha misokatra ny telefona dia tsisy mihitsy ny fotoana ahafahantsika mivavaka manokana miaona amin'ny tompo. Fa ilaina manalavitra antsika mihitsy ny telefona midy tanteraka, ary na ny ao an-tokantranontsika ary dia tsy voakarakara intsony satria raha mifantoka loatra ny amin'ny telefona dia tsisy intsony ny amin'ny fotoana na ny amin'ny ankonanao ho anao izay manankonana. Fa ny zava-dehibe araka ny tenen'ny tompo dia ny fiaonana aminy mihitsy no tsisy intsony. Izay no natonga an'i Jesosy tena nampitandrina ahy satria ry havana, na dia manao ny asany ary ahako dia indraindray rehefa amin'ny alina be ka mivavaka ahako dia tsy ampy ny fitokanako irery miaraka amin'i Jesosy ao anatin'ny fivavahana famakiana ny teniny satria maharitra indraindray adiny iray aho manao an'izany rehefa miaraka amin'i Jesosy. Fa rehefa tena hoe amin'ny telefona ako tsy todiko akory ny fotoana maharitra amin'ny firesahana amin'ny tompo na dia asany ihany ary ny ataoko anaty telefona. Ry havana, marobe ny olona voafatotry ny telefona, marobe eo amin'ny Facebook toute la journée na ny alina tontolo na amin'ny réseau hafa izany. Mila mitandrina isika fa tena mivantana ho any amin'ny hafobe ianao, mivantana ho any amin'ny hafobe ianao, tsy hitanao intsony raha ho avy Jesosy eny amin'irao an-lanitra, tsy hitanao intsony hoe maneno ny trompetra, tsy hitanao intsony hoe misokatra ny lanitra, fa ny telefona toy ny zazamena vava tapadoa eo an-tananao no ahaverenao any amin'ny hafobe. Ry havana, ny reny
izay efa niteraka no mahatsapa hoe ahoana no fitezana ny zaza voateraka. Eny, tsy afaka miala eo an-tanantsika. Eny, arovantsika foana 24/24 na ny torimaso ny alina raha tsisy torimaso firy. Fa amin'ny zanantsika foana itsika no mijery. Tahaka izay no ohatra naseho an' Jesosy ny amintsika tsiraray avy izay mitana telefona. Toy ny zaza tapadoha ny telefona eo an-tanantsika. Mitandrema isika. Ny ao amin'ny ohabolana izay novakiantsika teo, io no nomeny fanahy masina dia manambara marina tokoa fa misy lalana izay everitsika, lalana izay everitsika fa mahitsy kanjo ny hafarany dia lalana mivarina any amin'ny fahafatesana. Any amin'ny fahafatesana. Ny telefona dia ampivarina antsika ho any amin'ny fahafatesana raha tsy mitandrina isika. Ary ny fanahy masina dia mbola niteny ao amin'ny Timoty voalohany 4:9-7 izay novakiantsika teo. Averiko vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hatondra na inona rehefa miala. Amen. Ry havana, tsy nitondra ninona isika, tsy nitondra GSM isika tonga teto ambonin'ny tany. Ary ho avelantsika eto, io GSM tiantsika be tsy misaraka amintsika io foana rehefa ho avy ny fotoana ialantsika. So dia hiaraka amin'io any anaty afibe ianao. So dia hiaraka amin'io any anaty afibe ianao. Mitandrema tompoko. Mitandrema tompoko. Aoka anokana lera ianao. Anidy ny telefonanao ianao. Amin'ny ora izay tokony anidinao azy. Ny tompo efa nananatray. Rehefa tonga tao tokantranoko ny vady aman-janako, dia ny telefona dia efa zavatra ray tsy ampiasako firy ny telefona izany. Ary ny alina dia misy lera nomeny tompo anidiko ny telefona iaonako aminy. Engany e tompoko, mba ho tanterako koa izany. Satria zava-doza fandrika ampiasain'ny Satana amitahana ny zanak'Andriamanitra ny telefona. Na dia mihaino hira fiderana isika ao, na dia mihaino toriteny sy vavaka isika ao, dia mila anao Jesosy iaona amin'ny manokana, satria ianao iza no any an-danitra. Fa tsy ny telefona na ny olona izay mitory fivavahana, na ny olona izay mihira fenonao anaty telefona. Tianao Jesosy ary miantso anao izy, tena ankatoa azy mba tsy hahavery ny fanahinao. Mangataka aminao atompoko, na iza ianao izay maheno ny video rehetra fijoroana vavolombelona, mba izara ho an'ny hafa. Satria betsaka ny mbola tsy malala, ary betsaka ny mangetaeta mafy fa tsy mahafantatra ny fahamarinana. Fa tiany tompo ho vonjena avokoa isika rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery any. Amen.